Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Mbola faly miaraka anareo eran-tany izay menada anio sabata 10 ny volana janoary 2026. Ry ava-malalo amin'ny tompo, raha hentsika ny rahateo dia manambara hoe Jesosy kapiteninay. Amen. Raha miteny izany hoe Jesosy kapiteninay dia misy mpitarika zany isika. Amen. Misy lehibe zany. Tena ao anatin'ilay miaramila Jesosy tokoa fa isika tompoko satsia. Amen. Rehefa miranio isika any fiangonana na koa eto n'aiza koa misy ianao na ny trano dia aoka ho tsapantsika tokony hiainana ilay izy tokony tena hoe Jesosy ilay kapitentsika dia miaramila zany isika. Amen. Amen. Ry havana hivavaka aloha isika alohany andrasantsika teny fampibebahana zany ho antsika dia aorian'izay dia androaka ny fanahy ratsy rehetra isika dia aorian'izay angataka ny fanainy iray dia izy kerika no hitondrany amin'ny fandraisana ny fanasany ito. Enganeka efa niomana ianao raha ohatra ka efa andray ny fanasany tompo ianao rehefa vita batisa amin'ny ranona joboka izany. Dia enganeka efa niomana ianao satria efa nitenena teto tamin'ny herinandro lasa
momba an'izay ary koa tamin'ny en direct ny alakamisy raha tsy diso azay efa voambara ny amin'ny tokony iomanantsika zany nanambarana sady ny amin'ny fanasany tompo anio. Ry havana hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra satria mbola nomeny fotoan'andro ahafahantsika mivavaka amin'izao en ligne izao. Ry havana ho avy ny fotoana tsy ho ela intsony tsy ho eto intsony izahay. Tsy ho eto intsony izahay. Ho avy ny fotoana tsy ahafahanay hitoro ohatr'izao intsony. Tena faminaniana be zany. Fa namasa mampitena eto ka araraoty dia mbola afaka mivavaka tsika en direct ohatran'izao satria ho avy ny fotoana hitsaran'izao fiaraha-mivavaka ny sabata alina izao. Dia tsy afaka hivavaka intsony izahay satria amin'izay fotoana izay dia hafa indray no ataon'ny tompo dia ambara eto ihany alohan'ny hijanonany. Amen. Ry havana hivavaka aloha isika hideran'ny tompo ilay Jesosy kapitentsika asandratsika izy asandrato amin'ny toerana misy anao any asandratsika izy dia avy eo tsika aray teny avy amin'ny fanahy masina hibebahantsika izany. Vavaka tsika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankalaza anao satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Josefa ihany koa ianao, ary Andriamanitra ireo apôstôly, Andriamanitra ireo mpanompo vavy rehetra koa izay lasa teo aloha rehetra, ary Andriamanitra eto ihany koa tsy izay eran-tany izay ao aminao. Misaotra Jesosy malala, ianao ilay kapiteninay, ianao ilay lohany amin'ny fiainanay, ianao ilay hoderaina ankalazaina sandratra foana ianao. Eny tsy hoe hoderaina ihany fa deraina foana ianao Jesosy satria miendrika anao izany. Tompo malala mangataka ny fanatrehanao. Oka ianao hanatrika anay tsiraray avy dia mbola afaka izay mivory toy izao satria Jesosy misy farany avokoa ny zavatra rehetra. Ka mangataka aminao tompo, oka ianao ampifoha ny miaramilanao rehetra eran-tany tena hiomana amin'ny ady etrehanay amin'ity tany ity satria tsy mitolona amin'ny nofo mandray izahay fa amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra eny. Ka mangataka ny hery avy aminao Jesosy andraisany tsiraray avy ny postany ary anompony ianao, ankalazany ianao, anandratany ianao Jesosy satria izay no ilainao. Tompo atreo izay tsiraray avy, avozy izay ampaherezo izay tompo malala koka ianao anatrika anay. Mangataka aminao fanahy masina, oka ilay fanahy masinao no hitarika eto, efa teto ianao hatramin'ny fiandohana. Eto aminay mandrakariva ianao, mandrakizay mihitsy. Ka mangataka aminao fanahy masina, ampifoha ny fanahinay mba tena ho velona ara-panahy izahay ka tsy ho voan'ny fitsaran'Andriamanitra, tsy ho very sanatria ka tonga ny fotoana hitsarana anay ao anatrehany tompo. Ka mangataka aminao fanahy masina ampifoha ny tsiraray avy, anaitra ny masom-panahy tsiraray avy mba tena ho miaramila tokoa izahay ary manaraka aorianan'i Jesosy tompo. Misaotra fanahy masina, oka ianao ampisokatra ny masom-panahinay, oka ianao ampisokatra ny sofinay, oka ianao ampisokatra ny amin'ny vavanay koa rehefa hibebaka izay rehefa avy eo. Ary koa izay menadany amin'ny teny izay entinay eto dia oka ianao no ampiteny anay. Ka misaotra fanahy masina, mideranao, mankasitraka ray, ianao ilay ray lehibe indrindra ary tsara indrindra. Naranao Jesosy nangatana izany vavaka izany, misaotra tompo. Aleluia. Amen. Amen, amen. Zao dia horesika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Ezekiela izany. Ao bokin'ny Ezekiela izany hoe efa noraisitsika teto ihany tamin'ny en direct tamin'ny alakamisy ny Ezekiela toko 7:20 dia horesitsika koa ny toko 7:20 zany anio fa eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 no vakiako. Io zany andrasantsika fibebahana. Zany hoe tsy ho azavaina en détail le izy fa fanahy masina no mahafantatra izay tiany zany hibebahantsika tanteraka. Ny angatantsika amin'ny tompo dia tena hoe ny anokafan'ny masom-panahintsika hiovantsika tsiraray avy zany. Oka ianao hiain'ny fivavahana tamin'ny alakamisy alina raha ohatra ka tianao heno ny amin'ny Ezekiela toko 7:20 ka hatramin'ny 20. Alakamisy izay raha tsy diso na talata tsy tadidiko firy intsony fa ray amin'ireo andro roa ireo zany dia oka ianao hiaino ny amin'ny vavaka fiambenana alina izany. Dia vakiako zany ny ao amin'ny
andiny faraka amin'ny roapolo ka hatramin'ny fa 13 dia io zany no andrasantsika ibebahantsika zany andio. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ezekela 7:20. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao hoe ny faharetana amin'ny fitondrantena marina. Andiny faraka amin'ny roapolo. Ezekela 7:20. Fa raha ny ratsy fanahy no miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisoany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana intsony. Ho velona izy noho ny famarinana izay nataony. Moa sitrako akory va ny fahafatesany ratsy fanahy, hoy ny Tompo Andriamanitra, fa tsy ny alany amin'ny lalany mba ho velona izy. Fa raha ny marina no miala amin'ny famarinany ka manao meloka ary manaraka ny favetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny famarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana, noho ny fahadisoana sy ny fahotana izay nataony dia ho faty izy. Nefa hoy ianareo, tsy marina ny lalan'ny Tompo. Miainoa ange ry taranak'Israely? Moa ny lalako va no tsy marina? Tsy ny lalanareo va no tsy marina? Raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy no miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia avonjy ny ainy izy. Raha mahita ny fahadisoana rehetra izay nataony izy ka miala amin'izany, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak'Israely, tsy marina ny lalan'ny Tompo. Ry taranak'Israely, ny lalako va no tsy marina? Tsy ny lalanareo va no tsy marina? Koa samy ho tsaraiko araka ny lalanareo avy ianareo, ry taranak'Israely, hoy ny Tompo Andriamanitra. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga ny fahatafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty anareo, ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesana izay maty, hoy ny Tompo Andriamanitra, koa mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Hitanareo zany? Io zany no teny nomeny fanahy masina antsika anio. Ry havana, mampatahotra le teny. Mampatahotra satria eto dia manambara olona anankiray marina zany. Kanefany io olona ray marina io raha manota io dia ho very tanteraka. Tonga dia azavaiko ohatr'izay le izy. Tonga dia ho faty tanteraka. Ka raha misy olona indray nefany olona ratsy fanahy, dia le ratsy fanahy miova tampoka izy zany mba ho tsara, dia ho voavonjy izy raha miala amin'ny faharatsiana. Zay teny izay dia ambaran'ny Tompo eto ny amin'ny zanak'Israely mieritreritra hoe tsy marina ny lalan'ny Tompo. Itsika koa anaty zanak'Israely. Ry havana, isika dia anisan'ny zanak'Israely isika, satria efa ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra isika. Ka tokony ho tsapantsika tsara fa ny lalan'Andriamanitra dia marina. Na mitentsika hoe marina takinina ny ataontsika, nefa antsika latsaka anatin'ny ota ka maty, dia tonga dia very any amin'ny elo. Ry havana, maro be ny any amin'ny elo, ohatsika miteny izao, amin'izao ora sy fotoana izao. Aoka ho tsapantsika izany. Isa segondra, isaky ny tapa segondra dia misy fanahy maro latsaka any amin'ny elo. Eto zany dia mampitandra zany ny Tompo amintsika hoe mbola misy zany ny fotoana ibebahantsika. Mbola misy ny fotoana iovantsika raha vonona isika hiditra any an-danitra. Raha vonona isika ho voavonjy. Ry havana, engany mba tsy ho very maina foana
ny amin'ny fotoana izay ivavahanao na ny vavahako ety ambonin'ity tany ity, satria ho avy ny fotoana antsika ety. Ho raisiko 1:20 dia hitanako arak'izay tiany fanahy masina. Hakika manala saosy tompony hiteny. Fa raha ny ratsy fanahy no miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Amen. Hitanareo izany? Raha olona ratsy fanahy zany mandray ohatra ray ohatra, ohatra hoe misy olona mpisotro toaka be ohatra, na olona mpijangajanga be ohatra, ka vonona zany le olona satria tao ratsy fanahy mantsy izay, satria zavatra fahotana ratsy zany fahotana rehetra dia ratsy ny atren'Andriamanitra. Ny fahotana na kely ara io na lainga dia ratsy zay ny atren'Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy hoe lainga kely dia indray mijangajanga dia hoe mety ny anahy satria za mandainga. Ry havana, tsia tompoko. Rehefa ota dia ota. Rehefa ota dia ota. Dia eto ny ten'Andriamanitra miteny hoe raha ny ratsy fanahy no miala fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina zany ny didin'Andriamanitra zany, ka manao ny marina sy mahitsy zany ilay olona, dia ho velona zany izy fa tsy ho faty. Amen. Tena zany mihitsy, satria tonga ny tompo mba hamonjy antsikany, tsika mpanota no natongavany tompo mba ho vonjena. Ka dia ny mbola velona sika tompo dia afaka tsika miova, miala amin'ny fahotana. Aza mieritreritra mihitsy hoe satria misy olona manao zany hoe tena mpanota be ka efa vita hatreo ny amiko. Tsia tompo. Ny velona mbola manana fanantenana. Any amin'ny bokin'ny Mpitoriteny 7 manambara an'izany. Ny velona mbola manana fanantenana, mbola misy fanantenana ohatra ka mbola velona izao isika zany. Ka miala amin'ny ratsy, mila antsika miala amin'ny ratsy dia miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra anio fa ny ratsy fanahy raha miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina zany, mila mitandrina antsika ny didin'Andriamanitra zany dia manao ny marina sika sy mahitsy dia ho velona zany tsika fa tsy ho faty. Dia 2:20 ny fahadisoany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana intsony. Amen. Ry havana, tsy ho tsarovana intsony. Rehefa fafany tompo ny fahotana, rehefa ibebahantsika dia fafany dia tsy tsarovana intsony. Aza manaiky mihitsy hoe averiny devoly anaty sainao indray zavatra nataonao efa nibebahanao. Rehefa nibebahanao ny ota anankiray dia efa madidiona zany hatrehan'i Jesosy. Amin'ny fony efa sy fanahy tena torotoro fa tsy hoe kory mamela Andriamanitra fa nanao an'izao tena mila amin'ny fanahy tsika no mibebaka. Dia rehefa nibebahantsika ny ota anankiray dia iny efa fafan'Andriamanitra iny dia efa tsy miverina amintsika intsony zany, efa dinoiny tompo iny zany. Dia aza manaiky izay saina tolo satana hitanao ianao ny nanao an'izao nanao an'izao aza mino zantsy fa roainy devoly ny amin'ny devoly izay manakotaba ny sainao. Dia eto ten'Andriamanitra manambara hoe 2:20 ny fahadisoany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana intsony. Ho velona izy noho ny famarinana izay nataony. Amen. Hitanareo zany? Satria efa niova marina zany ilay olona mpanota. Dia 2:20 moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, hoy ny Tompo Andriamanitra, fa tsy nialany amin'ny lalany mba ho velona izy. Amen. Hitanareo zany? Mamy be ilay tenin'i Jesosy. Mamy be ilay tenin'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafaty antsika tompoko. Tsy sitrak'Andriamanitra izany. Isika ihany no mamono teny. Ihany no mamono tena manao foana. Fa Andriamanitra tsy sitrany no hahafaty antsika asan-tanany. Tsy sitrany izany. Ny tompo ataony izay ialantsika amin'ny ratsy. Jereva 2:30 mbola veriny ihany hoe fa tsy sitrako ny fahafatesany izay maty, hoy ny Tompo Andriamanitra, koa mibebay ianareo mba ho velona. Amen. Ry havana, ibebaka isika. Ibebaka isika rehefa avy eo. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesantsika. Jereva zavatra miseho eran-tany. Maro ny olona maty nefa tsy manana an'i Jesosy. Maro ny olona maty nefa mahafantatra an'i Jesosy.
nefa tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra dia maty. Aiza fanahindreny olona ireny? Eto ny tompo dia miteny mihitsy mila tsika tena hoe mitandrina ny didiny. Raha mbola ratsy ny fitondrantenanao dia tonga ny teny anio ibeba anao. Tonga ny teny anio ibeba anao ary ibebaka any koa. 9:30 tonga dia ho raisiko koa samy ho tsaraiko araka ny lalanareo avy anareo ry taranak'Israely, hoy ny Tompo Andriamanitra. Mitodiaka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fa tafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Amen. Tanareo zany tena hoe isika zany ho tsarain'Andriamanitra isika. Ho tsarainy isika, mila tsika miala amin'ny lalantsika ratsy zany mila tsika mitodika mibebaka ialany fahadisoantsika rehetra. Tanareo venandreo le rehetra, ny otantsika rehetra zany mila tena hoe ialana io ibebahana io dia tsy ho tonga fa tafitohinana mameloka antsika zany izay. Satria raha ohatra ka tsy mibebaka isika tompoko ka misy ota ny fiainantsika dia ho tonga io fa tafitohinana eo amin'ny fitsarana. Lasa eloka ao antsika io. Lasa eloka ao antsika io. Ho raisiko koa ny 5:20. Vakiko manaraka Jesosy tompo. Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana sy ny fahotana izay nataony dia ho faty izy. Amen. Ry havana zava-doza izany. Raha ohatra ka marina ny fitondrantenanao indrindra ny tompo, raha marina nefany tampotampoka eo miverin-dalana dia lasa manota zany manaraka ny fataony ratsy fanahy, manaraka ny ratsy fanahy. Dia vita hatreo tompoko ny tsara rehetra izay natao, ny soa rehetra izay natao, ny ezaka rehetra natao, dia iny dia voafafa fa any amin'ny elo no mivantana, any amin'ny elo. Ry havana tsy misy fizahan-tavan'olona ao amin'Andriamanitra, ka mila isika tena mitandrina mafy dia mafy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Zay no mahatonga ny tompo miteny hoe 9:20 hoe tsy marina va ny lalan'ny tompo, mianoa ange ry taranak'Israely. Azafady 9:20. Nefa hoy ianareo tsy marina ny lalan'ny tompo, mianoa ange ry taranak'Israely. Ny tompo zany no miteny eo moa ny lalako va no tsy marina, tsy ny lalanareo va no tsy marina. Amen. Hitanareo zany miteny zany zanak'Israely, zany hoe isika zany io miteny zany isika hoe tsy marina ny lalan'ny tompo. Hatreo aloha ry havana, marina lalan'Andriamanitra, marina io. Dia miteny amintsika ny tompo hoe mianoa ange ry taranak'Israely, moa ny lalako va no tsy marina, tsy ny lalanareo va no tsy marina. Raha ny marina no miala fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Amen. Zay le izy tompo. Zay. Raha olona marina miala tampoka amin'ny fahamarinana ka manota dia vita hatreo raha maty amin'izany ilay olona. Mila tsika mitandra satria tena fomba fataon'ny fahavalo raha ohatra misy olona anankiray mpivavaka be tena manaraka ny tompo dia raha ohatra le olona verin-dalana, indraindray amin'iny fotoana iny mihitsy no maty ilay olona. Satria manararoatra Satana sy Losifera mamono an'ilay olona ho ampijanany amin'ny elo. Ry havana, maro be ny olona mpivavaka any amin'ny elo, maro be. Hibebaka isika fitondrantenantsika hatrehan'i Jesosy. Ianao no mahalala raha marina ny
momba ny fitondrantenanao na ratsy ny fomba fitondrantenanao. Hibebaka antsika satria mpanota avokoa isika tsiraray avy. Angataka ny famindrampon'ny tompo, angataka aminy mba tena hodioviny tanteraka ny momba antsika tsiraray avy. Raha tsy mahavita tena isika, satria tsika tsy mahavita tena, tsisy mahavita tena, dia mangataka amin'ny tompo Jesosy ampio aho. Raha misy ota amin'ny fiainanao, ianao izay manatrikato ka tsy mety afaka aminao, mangata any tompo, izy no anampy anao. Farany tenao tsy mety afaka mihitsy ty fa inona moa azo atao fa dia izay zany, ry havana ho very sanatria. Oka tena hitandrina isika. Mila tsika mangataka amin'ny tompo afaka tanteraka ny fahotantsika rehetra. Hibebaka isika tompoka handohalika eo anatrehan'i Jesosy afaka mandohalika izany fa izay tsy afaka ny tompo no mahita anao. Atao tsika tompoka handohalika, angataka ny famindrampon'ny tompo, amelantsika amin'ny fahotantsika dia tsika androaka ny asany maizina. Atao tsika tompoka handohalika. Eto amin'i Jesosy ny momba anao. Ianao no malala ny amin'ny fomba fiainanao, ny fahotanao sy ny momba fiainanao, ianao no mahafantatra. Jesosy no mahafantatra ihany koa. Ka eto amin'ny tompo ny momba anao. Za tsy malala ny momba anao. Taovy ny fibebahana. Jesosy tompo, misaotra anao satria mbola afaka izay Jesosy hibebaka eo anatrehanao amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy tonga aminay ny teninao anio. Manambara Jesosy ny amin'ny faharatsiana izay ataonay zanak'olombelona Jesosy. Tompo malala raha ny ratsy fanay Jesosy no miala amin'ny fahotany ka manaraka ny didinao Jesosy dia ho velona izy fa tsy ho faty. Jesosy fa raha ny marina kosa tompo hoy ny teninao, miala amin'ny famarinana ka manao ratsy, manaraka ny ratsy dia ho very izy Jesosy ka ho faty amin'ny fahotany. Ka indray Jesosy malala mandohalika anatrehanao Jesosy mangataka ny famindramponao satria tompo mpanota izay. Mpanota izay tsiraray avy, tsisy mendrika Jesosy fa efa nanadino anao, efa niala taminao. Ka mangataka ny famindramponao tompo, mamela ny elokay. Tompo mba tsy ho very izay satria ho avy ny fitsarana, hitsaranao anay Jesosy. Mangataka ny famindramponao Jesosy, mamela ny elokay tsiraray avy anao. Sasao ny ranao izay Jesosy tompo satria matahotra ny fitsaranao. Matahotra Jesosy ny amin'ny fotoana izay atongavanay eo anoloanao Jesosy. Ianao no Andriamanitra mpitsara marina. Mamindra fo aminay tompo. Eny mibebaka izahay satria ny tenao dia miteny mibebay ianareo. Ka mibebaka izay tompo amin'ny fonay sy ny fanahinay. Ataovy mihitsy amin'ny fanahinao ny fibebahanao, ataovy amin'ny fanahinao sy ny fonao manontolo satria ny tompo malala anatin'ny fontsika tsiraray avy. Mibebaka izay tompo, mangataka ny famindramponao, mamela ny elokay. Diovy Jesosy ny fisaina andrasinay rehetra Jesosy. Oka ianao hanala ny fisainanay tompo, fisainana ratsy Jesosy satria ratsy fanahy izay. Avy ao anatin'ny fonay tompo ny mivoaka ny sain-dratsy rehetra. Ka diovy tompo ny fonay, ny sainay Jesosy mba hadio ho anao, mba hadio anatrehanao Jesosy. Mamela ny elokay ianao. Sasao amin'ny ranao sy Jesosy, ranao sarobidy teo ambony hazo fijaliana. Oka ianao hanadio anay ho afaka amin'ny tsy famarina rehetra. Jesosy tompo, diovy koa Jesosy ny fijerinay, mba ho toy ny fijerinao Jesosy. Alao ny fijery tsy mendrika rehetra. Oka ianao hanadio ny fijerinay tompo, ny fijery miavonavona, ny fijery maloto, ny fijery mianjonanjona, ny fijery fitsaratsarana. Diovy Jesosy ny masonay, mba hadio Jesosy. Tompo malala ho sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay tsiraray avy. Eo koa tompo ny sofinay, izay nohenohy ny sofinay Jesosy malala ho. Oka ianao tsotra nadio ny sofinay. Ira zao tontolo izao eny ny sofinay Jesosy, eny rehetra eny. Sasao tompo ny sofinay, mba hadio tompo eo anatrehanao. Ny teniteny foana eny ny sofinay Jesosy. Oka ianao anafoana izy anatin'ny sofinay Jesosy. Alao tompo mba tsy hitoetra anatin'ny sainay Jesosy. Ny teniteny foana rehetra tompo izay eny ny sofinay. Sasao Jesosy ny sofinay tsiraray avy amin'ny rano soa. Sasao amin'ny rano soa Jesosy ny sofinay. Jesosy eo koa ny vavanay indrindra indrindra. Ho anay izay afaka miteny, mifona tompo amin'ireo olona izay moana. Jesosy diovy ny vavanay,
Diovy ny lelanay Jesosy satria avy eo vavanay Jesosy no tendry indray tompo mandratra na koa tompo teniteny foana na teny tsy mendrika Jesosy mivoaka vavanay zanakao Jesosy nefa niteny zay hoe zanakao. Diovy Jesosy ny vavanay sy lelanay Jesosy mba hadio anao, mba hadio anao Jesosy mamela anay ianao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Eo koa Jesosy ny tananay ny tombotray. Diovy amin'ny ranao Jesosy zay nikasiany tananay zay nalehan'ny tombotray tompo diovy amin'ny ranao soa. Tompo malala milanao izahay. Milanao zay Jesosy malala anadio anay ho afaka tanteraka. Tompo oka ny ranao tompo no sotronay anadio ny taovanay tsiraray avy. Diovy ny taovanay Jesosy mba hadio anao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny taovanay tsiraray avy. Ny lalandranay tompo oka anao anadio ny lalandranay satria tompo zanakanao izahay. Diovy Jesosy lalandranay amin'ny ranao soa. Diovy tompo ny taovanay amin'ny ranao soa. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy malala Sasao amin'ny ranao Jesosy malala satria milanao zay Jesosy. Oka anao tompo andoro ny aretina rehetra zay mifono ny taovanay tsiraray avy anatin'ny vatanay tsiraray avy. Tompo oka anao andoro amin'ny ranao, andoro amin'ny afinao Jesosy ny aretina amin'ny taovanay tsiraray avy amin'ny tenanay tsiraray avy. Tompo oka anao andoro izany ka tsy anakely tsy anapahefana izany Jesosy malala. Tompo malala ianao tompo no afaka ihany koa manadio Jesosy ny ankonanay isam-batan'olona. Sasao amin'ny ranao Jesosy mibebaka zay tompo an'izy ireo Jesosy mamindra fo amin'ny ankonanay tsiraray avy ianao. Mamela ny ankonanay tsiraray avy ianao Jesosy malala mibebaka zay ho an'izy ireo. Tompo sasao amin'ny ranao Jesosy ny ankonanay zay manana ankonana tompo malala mamindra fo ianao. Jesosy tompo ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. No rerian'ilay masina sy mahery. Jesosy oka ianao tompo anadio anay amin'ny rano soa. Anadio anay amin'ny rano soa Jesosy. Tompo malala ianao Jesosy efa niteny hoe roay ny devoly. Ka raisiny Jesosy ny hery sy ny fahefana. Ny hery sy ny fahefana avy aminao Jesosy. Ka hitsanga zay tompo androka ny asany fahavalo. Raisy ny hery sy ny fahefana satria miaramila antsika miaramila Jesosy isika. Iza Jesosy kapiteny. Ka raisy ny hery sy ny fahefana zay omeny tompo anao amin'ny fanatena minoa mihitsy ianao dia mianara mandroka devoly amin'izay andositra anao izy. Tompo raisiko Jesosy ny hery sy ny fahefana Jesosy ka hitsangana tompo amin'ny anaranao avy any Nazareta. Ka maranao Jesosy no adidinay sy androanay ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika zay mitady alefa ny nafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Miala ny asa maty Satana rehetra, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, da avaky ny elo ny plasy ireo tsy manakely, tsy manapahefana amin'ny tenako, tsy manakely, tsy manapahefana amin'ny ankohona, fa potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy. Miala aminay nareo, miala devoly Belzebuba, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, da avaky ny elo ny plasy nareo. Fetsy ty mandravarava vavalo rehetra da avaky ny elo plasy rehetra tsy manakely tsy manapahefana miala amin'ny ankonanay miala amin'ny tenanay miala amin'ny asan'Andriamanitra potena amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy miala nareo miala devoly Lucifera potena amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy da avaky ny elo Lucifera any plasinao miala ianao amin'ny tokantranonay miala ianao amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay potena amin'ny raha Jesosy tsy manakely tsy manapahefana rehefa resy ianao eto hitanao da avaky ny elo plasy misy ianao potena amin'ny raha Jesosy miala ianao miala koa devoly accident torona amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy miala aminay miala amin'ny ankonanay miala amin'ny asan'Andriamanitra potena amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy torona amin'ny raha Jesosy miala devoly accident potena amin'ny raha Jesosy tsy manakely tsy manapahefana rehefa resy ianareo torona amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy ny hery maizina eny amin'ny rivotreny zay mitady hanafika rehetra tsisy ambiny zany fa potena amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy torona amin'ny raha Jesosy miala devoly Jezebela didinana Jesosy Nazareta potena amin'ny raha Jesosy miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay potena amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy miala aminay nareo tsy manakely tsy manapahefana rehefa resy torona amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy miala devoly zava-drano potena amin'ny raha Jesosy miala aminay tsy manakely tsy manapahefana ravana amin'ny raha Jesosy torona amin'ny raha Jesosy feu torona amin'ny raha Jesosy efa resy anareo da avaky elo plasy nareo zava-drano da avaky elo plasy nareo tsy manakely tsy manapahefana efa resy anareo miala devolin-dragona fito tety tapahana amin'ny raha Jesosy ravana amin'ny raha Jesosy torona amin'ny raha Jesosy potena amin'ny raha Jesosy tapahana ny rabon-dragona tapahana ny rabon-dragona potena amin'ny raha Jesosy
tapana lohan-dragona, tapana lohan-dragona, potena amin'irano Jesosy raha vana amin'irano Jesosy, raha vakineny ny plasinareo, raha vakineny pasareo miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenako, torona amin'irano Jesosy, raha vana amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, mialinareo, miala ny devon'ny voakanina rehetra, ny sakafo tafiditra anatin'ny vavanay, izay nientina fahavalo tsy ambiny zany fa potena amin'irano Jesosy, potena amin'irano Jesosy, raha vana amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, ny rano rehetra izay sotroina, miala dia vizavavin-drano, potena amin'irano Jesosy, miala ny amin'ny kida rehetra, torona amin'irano Jesosy, raha vana amin'irano Jesosy, potipotena amin'irano Jesosy, raha vakineny ny plasinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resanareo, miala dia volomena rana ela, miala dia volomena rana tranainy, potipotena hitsakitsahana amin'ny tongotra, hitsakitsahana amin'ny afony Jesosy, araka ten'Andriamanitra tsaka mena rana ianareo, torona amin'irano Jesosy zany hitsakitsahana zany, hitsakitsahana, torona amin'irano Jesosy, raha vana amin'irano Jesosy, afo ny tongotray, afo ny lanitra ny tongotray, afo ny lanitra ny tongotray, afo ny lanitra ny tongotray, mainy dia volomena rana ela, mainy dia volomena rana tranainy, torona ny afo ny lanitra, torona ny afo ny lanitra, potipotena ny afo ny lanitra, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, miala ianareo, potena amin'irano Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, izy torona amin'irano Jesosy, miala ianareo, ny flesy rehetra, izay rehefa fahavalo amin'ny alalan'ny YouTube, alalan'ny écran rehetra, dia potena amin'irano Jesosy, miala dia volony mpamosavy, potena amin'irano Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, ny ozona rehetra, izay avoaka vavan'olona, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resy, torona amin'irano Jesosy, raha vana Jesosy, ny flesy rehetra tsisy ambina, tsy mahakasika anay, tsy mahakasika ny ankonanay, oka ianao andravarava ny fahavalo rehetra izay alefa ny fahavalo aminao, amin'ny ankonanao, raha tsisy ankonana ianao dia amin'ny tenanao sy amombanao, roay amin'irano Jesosy zany dia poteo amin'irano Jesosy zany ny flesy rehetra, tsy le olona akory no hoe kory no hoe hozononao koa sanatria tsy azo atao hoe averana amin'olona le izy fa ny ataonao dia hoe potena amin'irano Jesosy ny flesy alefa ny fahavalo, potena amin'irano Jesosy ny flesy alefa ny fahavalo, zay no ataonao. Tsika tsy mamaly ratsy fa Jesosy no miady antsika fa tsika mangina, potena amin'irano Jesosy ny flesy alefa ny fahavalo rehetra dia torona amin'irano Jesosy zany tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, potena amin'irano Jesosy, blokena amin'irano Jesosy, raha vana amin'irano Jesosy ny ozona rehetra, vavaratsy rehetra, ny fomba tsampy rehetra, dia tsisy ambinina amin'ny tenako, tsisy ambinina amin'ny ankonako, fa raha vana amin'irano Jesosy zany, raha vana amin'irano Jesosy zany, feu de Saint-Esprit mandrava, manapotipotika ny vava rehetra, izay nanona ny anarako, nanara ny ankohonako, ny taranako, dia potena amin'irano Jesosy traka hoe nanona ny amin'ny fanozona sy amin'ny vavaratsy dia tsisy ambinina, fa potena amin'irano Jesosy ny vavaratsy rehetra, ny teny rehetra, dia feu de Saint-Esprit mandravarava, 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 mandoro vavaratsy rehetra tsisy ambinina zany, fa levina tahaka ny lavenona, veran-davakinely tahaka ny lavenona zany, potena amin'irano Jesosy tsisy ambinina zany, fa mivadika ho fitahiana izany, vadika ho fitahiana izany, vadika ho fitahiana izany, tonoiny mihitsy amin'ny tenanao, sy amin'ny ankonanao, vadika ho fitahiana ho any ankonako zany, vadika ho fitahiana ny ankonako sy amin'ny tenako zany, ny vavaratsy izay avoaka fahavalo, vadika ho fitahiana sy zava-tsoa amin'ny ankonako zany, raha Jesosy avy Nazareta, raha Jesosy avy Nazareta, ianao tompony mameny fitahiana sy ankonana amin'ny ankonanay Jesosy, malako mameny fitahiana Jesosy, sokafo ny lanitra Jesosy ho annay, ho any ankonanay Jesosy, eo anao androtraka Jesosy ny loharanom-pitahiana ho any ankonanay tsiraray avy, ranao Jesosy, eo anao mpanokatra Jesosy, nokatra Jesosy ny lanitra tompo androtraka ny loharanom-pitahiana ho any ankonanay tsiraray avy Jesosy, ary koa amin'ny asanao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy ny andrakotra anay, siaro anay, mangatanga Jesosy andrakotra anao, ranao Jesosy andrakotra anay Jesosy, siaro anay Jesosy, ranao tompo andrakotra anay, tompo siaro anay, tompo alalao, oka ny ranao no manda afo manodidina anay, satria anao no manda afo Jesosy miaro anay zanako tsiraray avy, ka misaotra tompo mitera mankalaza anao, mankasitraka anao, ka misaotra Jesosy, aleluia, aleluia, aleluia. Ferintsika androany ka angataka ny fanahy masina, ankatao ny fanahy masina iray, Jesosy tompo, mandoaly Jesosy anaty anao Jesosy, saotra tompo satria ianao tompo no nanafaka anay, ianao Jesosy no niady anay tompo, zay kosa tompo dia nangina, tompo malala mangataka ny fanahy masinao, fanahy masina lehibe indrindra mangataka anao zay fanahy masina, oka ianao ameno anay tsiraray avy satria efa afaka izay, oka ianao ameno ny banga rehetra anatinay tsiraray avy, amin'ny tokantranonay, amin'ny ankonanay, amin'ny tenanay, amin'ny asanao, fanahy masina fenoy anao zay, fenonao zay fanahy masina milanao izay, fanahy fiton'Andriamanitra velona, oka ianao ameno anay, milanao zay fanahy masina ianao ilay fanahy iray, ho any amin'iza moa zay raha tsy aminao irery ary, fanahy masina fenoy anao izay, ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra velona, ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra velona alohan'Andriamanitra, eo alohan'Andriamanitra ianao, oka ianao ameno anay, ianao ilay alohan'Andriamanitra fanahy masina ka fenoy anao izay, fenoy zay fanahy masina milanao izay, milanao zay fanahy masina, oka ianao ameno anay amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay, ianao ilay fanahy iray,
Reo lehibe indrindra tsara indrindra. Ilanao zay fanahy masina io. Amasino izay. Fanahy fahendrena oka ianao amin'ny fahendrenanay. Feno ianao izay fanahy fahendrena. Fanahy ny fatakarana oka ianao ampianatra anay mba hatakatra izay. Fanahy ny fitiavana oka ianao hameno anay. Fanahy ny tompo oka ianao hameno anay. Fanahy famarinana oka ianao ampianatra anay mandrakariva. Fanahy famasinana masino izay oka ianao hameno anay. Oka ianao hameno anay fanahy masina. Ianao ilay fanahy fahazavana oka ianao hanazava ny sainay. Fanahy mpanolotsaina oka ianao nolotsaina anay. Fanahy mpisolo vavana oka nisolo vavanay. Fanahy masina ho milanao izay. Milanao zay fanahy masina ho. Fanahy fitin'Andriamanitra velona. Oka ianao hameno anay tsiraray avy. Fa misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra Jesosy. Mankasitraka anao. Mankasitraka Jesosy aho. Misaotra anao ny voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra ray. Aleluia, aleluia. Amen. 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 Aleluia. Misaotra tompontsika dia omeko ny zokerika zany ny toeny amin'ny fandraisana dia tonga dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy aho dia tahiny tompo daholo tsika tsiraray avy tompoko. Amen. 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 Dia mamerina ny fiarabana anareo koa ny tenako izany izay menadamo zany efa niaraba-teo zany dia ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy ho amintsika indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia misaotra ny mama Felicia tsika ny amin'ny fotoana izay efa nibebahantsika sy ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ny fanankatsika ny fahefana sy ny hery tokoa. Efa mahasatsika vao vela heloka sy mibebaka dia nasaty tokoa nandroaka ny devoly sy ny asan'ny satana dia rehefa roahana moa zany ny devoly satana dia arak'izany nahatonga ny hoe angatao ny fanahy masina mba hameno antsika satria rehefa lasa ny satana dia madio izy ilay toerana nialany teo dia miandryandry izy ka raha tsy misy fanahy masina tonga eo dia miverina ilay fanahy ratsy zany. Raha ray izy niditra teo niala teo dia anankifito izy ny miverenany eo. Ka izay no angatantsika mba ho feno fanahy masina foana koa tsika amin'ny fanarahana ny tompo. Dia hiomana ny fomam-panahintsika koa tsika zany amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo avy eo iray latabatra amin'i Jesosy tsika efa niomana ny tsiraray avy fa alohan'izay dia misy tenin'Andriamanitra ihany koa zany hifampizarantsika hanampametrahantsika ny finoantsika ny amin'izany atao hoe firaisana latabatra amin'i Jesosy zany. Zay zany ny tsara fahatarina inona ny dikany hoe miray latabatra amin'i Jesosy Kristy na hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Jesosy zany no manasa antsika androany ka dia hiomanantsika amin'izay. Efa omanintsika sady ny tenin'Andriamanitra ndraisantsika an'izay ao amin'ny Genesis 2:2. Genesis 2:2 dia horaisintsika vakiana manomboka amin'ny andininy 1:20. Genesis 2:2 raisintsika manomboka amin'ny andininy 1:20 dia ajanontsika ny andininy 20. Genesis 2:2 ny andininy 1:20 dia ajanona amin'ny andininy 20. Vakiana aloha zany ny tenin'Andriamanitra dia aorianan'izay tsika mivavaka angatantsika ny fanahy masina hanazavana ny teny izay ambaran'ny tompo zany. Aminaran'i Jesosy Genesis 2:2 andininy 1:20 manomboka amin'ny 1:20 aminaran'i Jesosy hoe nobaboan'izy ireo ny fananana sy ny hanina rehetra tao Sodoma sy Gomora dia lasa izy ireo nandeha. Nobaboan'ireo niaraka tamin'ny fananany koa i Lota zanan-drahalahin'i Abrahama dia lasa izy ireo nandeha. I Lota moa dia nonina tao Sodoma. Nisy iray anefa afa nandositra ka tonga nanambara izany tamin'ny Abrahama Hebreo izay nonina teo amin'ireo hazo terem-bitan'ny Mamre Amorita, rahalahin'i Eskola sy Ianera satria ireo dia olona vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nahare i Abrahama fa lasa bobabo ny havany dia nitondra mpanompo valam-by 100 izay teraka tao amin'ny tranony sady efa nahay niady izy ka nanenjika azy hatrany dana.
dia ny fampizara ho atokotokony izy sy ireo mpanompony no nialina ka namely azy ireo ary nanenjika azy hatrany Oba, izay any avaratry Damaskosy. Ho averiny ny fananana rehetra ary lota havany sy ny fananany dia nampidiny koa niaraka tamin'ny vehivavy sy ny vahoaka. 110 dia niainga ny mpanjakan'i Sodoma hitsenan'i Abrahama teo an-dohasahasabe na ny lohasan'ny mpanjaka rehefa niverina avy nandresy any Kedorlaomera sy ireo mpanjaka niaraka tamin'izy. Ary tamy Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nitondra mofo sy divay, izy io dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitso-drano an'i Abrahama izy ka niteny hoe: "Hotahian'Andriamanitra avo indrindra anie i Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, isaorana anie Andriamanitra avo indrindra izay nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Amen." Zay ny teny izay vakintsika hivavakintsika alohan'ny hanazavana ny tenin'Andriamanitra zany. Vavakintsika tompoko. Eny ry Andriamanitra, Ray Zanaka Fanahy Masina, i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao zay satria tafahoana eto. Ianao tokoa no mbola mamelona ny ainay tokoa, velon'aina izay salama sy matanjaka dia noho ianao irery ihany. Misaotra anao satria menao fotoana efa niteneninao teo Tompo mba hibebaka, hifona noho ny tsy famendrehanay satria tsisy manao ny marina tokoa izahay na dia iray ary. Ary ny heliko kay no heliko mampisaraka tsy hidiran'ny soa sy mampisaraka anay aminao Tompo ka dia izany no angatahanay fonana mandrakariva. Mino izahay fa efa namela heliko ianao tsy manisa ny fahotanay ary tsy mijery ny heliko fa mamela heliko isan'andro. Ka dia misaotra amin'ny famindraponao sady misaotra amin'ilay ranao manadio ary misaotra satria manafaka ianao fanondroahana teo ny asan'ny Satana ary indrindra ilay ranao tokoa nefa nosotroinay Jesosy manadio sy manala izay tsy avy aminao rehetra. Ka dia misaotra indrindra Tompo ankehitriny izay hiomana iray latabatra aminao dia mangataka ny Fainao Masina hiteny ihany koa mba hahalalana ny sitraponao Tompo. Tenena foana fa vonin-kaino izay, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao ary aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany koa. Ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Misaotra ny Tompontsika. Raha namaky ny teny zany tsika dia henontsika fa misy ady tao. Raha miakatra kely eo ambony eo dia mpanjaka 5 no niady tamin'ny mpanjaka 4 ozy izy. Eo ambony kely eo zany 5, 7 angambany izy teo. Ny teny izany hoe nisy nanao fampitaona ry zareo hoe ndao tsika hiady fa nanohitra zany ireo tsy mifanaraka intsony dia niady. Dia mampatsiaro kely na le tononkira teo zany hoe Jesosy kapiteny hiady no ialana anay. Tena ady zany, tena miady tokoa. Fa ny antsika zany tsy le ady etỳ amin'izao tontolo izao mifamono amin'ny basy sy amin'ny tafondro fa tena ady amin'ny fanahy ratsy. Dia araka ny any amin'ny Efesianina 4:1 dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra hozy izy zany no idivantsika zany dia idivana amin'ny ara-panahy koa zany io dia amin'ny raisina ny fanahy masina, ny fanahin'i Jesosy ny fanahy indray no idivana aminy. Fa raha mahita tsika amin'izao fotoana izao dia io le ady izay misy eran-tany io dia tena iainantsika mihitsy io amin'izao fotoana. Betsaka mihitsy ny firenena mitambatambatra hoe ndao hiady na ao anatin'ny firenena na amin'ny samy firenena iray ihany ary dia miady hatrany, zany moa zany ny fiteny. Aingany mba tsy ho tonga amin'izany isika malagasy, tsika moa zany miteny malagasy zany zao miteny gasy dia io tena arovana mihitsy io, tandrevana mihitsy io satria io zany dia tena tian'ny Satana mihitsy, tian'ny fahavalo io miady hatrany io. Dia ao amin'ny ara-panahy dia Jesosy mihitsy ary nendrikendrehan'ny mpisorona be ny Sadoseo sy ny Fariseo hoe ny lehibean'ny devoly ihany no nandroahana anazy. Dia hoy Jesosy hoe raha izany no nandroahako azy hoy izy ka miady ry zareo dia ho rava, miady hatrany ireo dia ho rava ao ireo. Fa ny fanahy izay ambony noho ny fanahin'ny etỳ amin'izao tontolo izao, fanahy ratsy, fanahin'ny devoly no androahako azy hoy Jesosy, izay mahatonga anazy miala.
Zay zany de efa fampianarana ray sady ataontsika hoe tsika rehefa miady de miady manana fanahy mihoatra ambony zay mihoatra ny fanahin'izao tontolo izao de ny fanahin'ny Satana koa zany dia ny fanahin'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra, io le atao hoe fanahy masina. Ka zay no anankiray sady zany satria niady ry zareo dia tao am'le hoe Sodôma sy Gômôra moa zany Lota. Lota rahalahin'ny zana-drahalahin'ny Abrahama. Eto le anarana mbola hoe Abrahama, mbola tsy le Abrahama fa Abrahama zany ny anarany amin'ny Genesis fahaefatra amby folo eto. Fa aoriana kely eo raha mamaky manohy ianao dia lasa hoe Abrahama ny anarany manomboka any amin'ny toko fahafito amby folo. Mila vakiana zany eo ahafantarana hoe inona ny antony nanovan'Andriamanitra ny anarany hoe Abrahama lasa hoe Abrahama. Dia nogadrainy, samboriny sy nobaboiny le fahavalo koa zany ny zana-drahalahin'ny Abrahama Lota sy ny fianakaviany rehetra, ny vahoakany zany dia naheno an'izay Abrahama satria nisy olona afaka nitsoaka ihany zany nitondra tatitra tany aminy hoe ny zana-drahalahinao koa anie ka samborin'ny olona any lasa any lasa kobabo. Dia tsy atao hoe tezitra izy fa tena vonona mihitsy zany Abrahama hoe ndao naka olona maromaro tao aminy izy. Andiny fahaefatra amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe ary raha nahare i Abrahama fa lasa kobabo ny havany dia nitondra mpanompo valo amby folo sy telonjato zay teraka tao an-tranony sady efa nahay niady izy ka nanenjika azy hatrany-dana. Raha le ho isa io tsy hanazava ny amin'ny isa eo amin'ny Hebreo tsika fa misy antony dikan'io hoe valo amby folo sy telonjato io zany le fahalalinana amin'ny Hebreo satria ny isa manko sy ny litera zany de misy ifandraisany amin'ny Hebreo dia olona raha niabetsahany zany mihoatra an'le hoe mpanjaka 5, mpanjaka 4 niady teo tsy haharesy n'iza n'iza zany ino moa izy teo i Abrahama fa io dia Andriamanitra mihitsy no miasa. Zay le hoe fanahin'Andriamanitra no nitarika azy ireo dia nomeny saina de nanafika tamin'ny alina de resy lay fahavalo zany lay azo tenenina amin'ny fiteny ankehitriny hoe ilay ekipa anankiray satria mpanjaka nitambatambatra ry zareo no resy de voaveriny Abrahama andiny faha enina amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe voaveriny ny fananana rehetra ary Lota havany sy ny fananany dia nampidiny koa niaraka tamin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Zay zany l'isa dia azontsika raisina fampianarana eto zany efa fampianarana ito efa fampizaraina tao amin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny fandraisana tamin'ny heriny fa fampatsiahivana ataon'ny fanahy masina hoe rehefa misy voafatotra na babo ny havantsika dia aza misalasala mihitsy mangataka izany ao anatrehan'ny tompo. Ny voababo zany dia ny olona voafatotry ny Satana. Fantatsika ny hoe voafatotry ny Satana ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny tsy finoana, ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ao anatin'ny lainga, ny halatra zany natao hoe voafatotry ny Satana dia tena hoe tolomana eo anatrehan'ny tompo. Zay le ady zany zay le hoe ady no ilana anay. Raha ny hainy tsara ny tononkiro tsika de zany ny tononkiro teo hoe ilay Jesosy ny kapiteny fa ady koa no ialana antsika de hiady amin'ny fahatorana ataon'ny Satana zany. Ka raha ny havantsika no voafatotra dia aza misalasala mihitsy mitondra zany eo anatrehan'ny tompo mba ho afaka zany amin'ny fahatoran'ny Satana tahaka ny nataon'i Abrahama eto. Zay zany lesona ihany koa faharoa azontsika raisina. De andinin'ny fahafito amby folo eto hoe vakiana amin'anaran'i Jesosy hoe dia niainga ny mpanjakan'i Sodôma hitsena an'i Abrahama teo an-doha be na ny lohasan'ny mpanjaka rehefa niverina avy nandresy any Kedoro Laomera sy ireo mpanjaka niaraka taminy izy. Zay zany l'izy. Zay koa zany misy fanaony hafa koa moa zany rehefa mandresy satria tsy niaraka tamin'ny mpanjaka hafa mihitsy na olona hafa mihitsy zany Abrahama fa nandeha tamin'ny ireo olona zay tena fa hoe araky ny filazana eo ambony eo hoe olona tao an-tranony ihany izy sady nahay niady. Io zany mila fampianarana ho antsika koa rehefa mandeha miady na mandeha manao ny asa fitoriana dia mila mandeha miaraka amin'ny olona zay fantatra zany fantatra hoe nandray an'i Jesosy ty olona ty. Efa resy lahatra
fa olona feno fanahy masina, de ireo no tena hoe iarahana. Fa indraindray le olona mbola tsy kely finoana arak'le fampahirizana teo, ny olona mety efa niembotra koa izy dia any ka himezan'ny fahavalo indraindray na ao anatin'ny faharesena hoe fa maninona no tsy afaka le devoly indraindray efa. Zay no andrarantsika hiady amin'ny fanahy ratsy any am'rivotra hozy izy de ny devoly zany. Ka mila tokoa zany tsika miara-miasa amin'ny zay olona na rahalahy io, raha anabavy na anadahy, zay efa fantatrao zany fa nandray an' Jesosy tokoa ary vonona handray amin'ny fahamarinana zay toriana eto. Zay zany dia araky ny efa fantatsika moa zany am'zao fiaraha-mivavaka zao dia alohan'ny handraisantsika fanasan'ny tompo rehefa tonga ny vita ny fizarana ny teny dia raha mbola tsy nandray an' Jesosy mihitsy ianao dia fantaro fa tompo tsy mijery ny fahotana arak'le teny teo mihitsy, tsy mijery ny fahotana zay nataonao teo aloha izy fa raha misy ratsy fanahy miala am'fahotana dia tena hoe ho avy ny tompo, hanafaka zany tsy sitraky ny tompo hozy izy no ahafaty ny ratsy fanahy. De raha olona niembotra ianao, raha tsara fanahy na olona efa nahafantatra no miembotra mba tsy ho very any amin'ny elo araky ny fanazavana teo zany ny entin'ny mpanompiny dia fotoana koa zao hanavaozana koa ny fanoloran-tena ka dia hanao an'izay vavaka izay tsika avy eo alohan'ny handraisantsika ny fanasan'ny tompo. De zay zany izy hoe misy ny teto zany le mpanjaka rehefa vita ny fandresena vao nihazakazaka ihany koa. Hoe nandresy Abrahama de iny nihazakazaka nitsena izy mba hoe hizara ny vokatra zany rehefa tonga ny fahazahoanan'le hoe nahazo nandresy zareo fa zay koa mila tandremantsika fa misy ny atao hoe fahavalo na atao hoe namana ihany koa ary zay miandry ny vokatra. Mila tandremana zany io satria ny tompo no manome ny vokatra dia mba ho fantatry ny rehetrarehetra fa ny tompo no zaraina raha vakiantsika tsy vakiako moa zany ny teny eo ambany kely eo fa i Abrahama ary de niteny mihitsy hoe tsy hizara aminao ny fanananao fa raiso zay zavatra anao any fa za de efa nanao fanekena teo an'Andriamanitra hoe tsy handray n'inona fa zay olona niara-niasa tamiko reto no hifampizarao raha mety aminao. Ny tena teny zay raisintsika am'zao fandraisana fanasan'ny tompo zao dia eo amin'ny andiny fahavalo amby folo. Zay rehetrarehetra zay zany ohatran'ny hoe karazana fampidirana mba hidirantsika am'le tenin'Andriamanitra satria le tenin'Andriamanitra amin'ny andiny fahavalo amby folo no tena raisintsika amin'anaran'i Jesosy hoe ary tamy Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nitondra mofo sy divay, izy io dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia nitso-drano an'i Abrahama izy ka niteny hoe hotahian'Andriamanitra avo indrindra anie i Abrahama dia Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany, isaorana anie Andriamanitra avo indrindra zay nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Amen. Eto zany dia Melkizedeka. Tena gaga i Melkizedeka io tsy tao anatin'le mpanjaka zay nifanaraka ndao hiady. Raha mamaky ny eo aloha zany tsika de mpanjaka 5 no niady tamin'ny mpanjaka 4 fa Melkizedeka io tsy hita raha ny mpandinika rehetra zany na ny mpandinika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hatramin'izay satria tao any amin'ny testameta taloha itony no vakiantsika na hatrany amin'ny testameta vaovao taorian'ny nahatongavan'i Jesosy dia samy gaga hoe avy aiza moa ty Melkizedeka ty. Dikan'le Melkizedeka moa zany anarana jiosy izy io amin'ny teny hebreo dia hoe mpanjaka ny fahamarinana koa. Zany ny dikany mpanjaka marina, mpanjaka mahitsy. Dia io hozy izy avy ary tamy tokoa teo zany de nipoitra i Melkizedeka zay mpanjaka ny fahamarinana, mpanjaka ny fahitsiana, mpanjaka ny Salema hozy izy. Izy koa zany sady mpanjaka ny toerana nisy anazy zany de Salema, Salema zany ny fiadanana zany. Avy am'teny Salema io no nakanany atao hoe Salom. De mpanjaka ny Salema io zany io mpanjaka ny fiadanana koa zany izy. Nitondra mofo sy divay hozy izy. Zay ny mahagaga. Tsisy ifandraisany am'le zavatra niseho teo aloha mihitsy le mpanjakan'ny Sodoma tonga de inona ny tadiaviny hoe zarao ny fananana zay azonao tany fa ianao nandresy. Fa ny anazy sady tsy niteny izy hoe ndao zaraina na inona no azontsika hifanarahana fa tonga de
nitondra mofo sy divay izy io dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. Zay zany Melkizedeka io araky ny fandinihana tenin'Andriamanitra zany de tena hoe mitovy am'i Jesosy mihitsy io zany. Tam'zany mbola tsisy natao hoe sady mpanjaka no mpisorona be. Mpisorona be taorianan'i Mosesy. Mosesy zanak'Israely rehefa nivoaka tany Ezipta, rehefa natsangana ny tabernankely zay vao nisy ny fanosorana an'i Arona sy ny taranany tena hoe mpisorona be. Mbola tsisy mpisorona be zany tam'zany fa mahagaga fa Melkizedeka zay mpanjakan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, mpanjakan'ny fiadanana dia nitondra mofo sy divay ary izy koa dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. Sady mpanjaka izy no mpisorona. Zany de midika mihitsy fa Jesosy ihany izy io. Jesosy raha vakitsika ny any amin'ny Jenesis toko voalohany any de miteny mihitsy hoe tsisy ninona teo fa fanahyn'Andriamanitra ny efa tao hatramin'izany ary any amin'ny Jaona voalohany ihany koa zany ny Jaona voalohany de milaza mihitsy hoe le fanahy zay nambomba tambonin'ny rano le fanahy tany am-boalohany tany de io ihany ilay miteny Andriamanitra de misy ny zavatra rehetra de le teny iny ihany lasa tonga nofo dia io ilay Jesosy Kristy. Nitondra mofo sy divay hozy izy. Zavatra mahagaga zany, tsika manko zany handray fanasan'ny Tompo. Jesosy rehefa niteny izy dia niteny mihitsy izy tamin'ny mpianatra, nasainy niomana tany amin'ny efitra ambony zany ny mpianatra de nanao fanasana hoe ndano homany ny toerana dia rehefa niomana izy de inona no nataony ny mofo sy ny divay, nanapaka mofo izy de nozarainy amin'ny mpianatra. Zao hozy izy natao fahatsiarovana ahy. De ny divay koa na ny ranom-boaloboka dia zay koa hozy izy atao fahatsiarovana ahy. Io no solontenan'i Jesosy mihitsy izy le teny tonga nofo ary le ran'i Jesosy ho fanadiovana. Io zany mila angatantsika mihitsy fa tsy voadio ny helokontsika raha tsy eo ny ran'i Jesosy manadio. Dia angatao zany io araka le fanasana teo hivavaka tsika avy eo raha mbola tsy tsapanao hoe ny ran'i Jesosy zay narotsany teo amin'ny hazofijaliana no ampy manadio ahako amin'ny fahotako de angatao zany zay le ran'i Jesosy zay fa zay nahatonga an'i Jesosy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Ny rahany arotsany ho fanadiovana ary ny tenany no tena fanavotana koa ho tanjaka ho hery ho antsika tsirairay avy zany io ka zay mahatonga antsika hoe rehefa bebaka ny fona nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy de samy mandray ny hery sy fahefana. Zay zany ao anatin'izany hoe mitondra mofo sy divay ilay Jesosy Kristy ihany io nentin'le Melkizedeka io koa. Izy sady mpanjaka no mpisorona be araka ny fanazavana efa niraisintsika teo fa tsy nisy mpisorona be talohan'ny nanokanan'ny Tompo nanokan'Andriamanitra any Arona sy ny taranany ho mpisorona. Nefa nahagaga taty amin'ny Genesis toko 4:10 aty mbola Abrahama tam'zany de efa nisy natao hoe mpisorona be i Melkizedeka sady mpanjaka. Zay no tian'ny Tompo hazavaina amintsika alohan'ny andraisana fanasan'ny Tompo hoe io mofo sy divay io dia efa namboarin'ny Tompo nalaminy hatramin'izany. Io de efa nazavain'i Jesosy koa fa izy lay mana. Ny mana manko de ohatra karazana mofo, dikany atao hoe mana de hoe ino ny tony, zany ny dikany amin'ny teny hebreo fa inona ny dikan'ny tony amin'ny mana zany de hoe fa ino ny tony zany ny dikany. Tsy fantatra hoe inona le mofo fa nalatsak'Andriamanitra avy any an-danitra satria menomenona ny zanak'Israely hoe tsisy hohanina. De tany anefitra ry zareo nalatsakin'Andriamanitra le mana de nanontany zareo fa ino ny tony hozy izy. De zay ny dikany atao hoe mana. Fa io hozy izy fanazavana i Paoly de manazava an'izay koa sy ny tenin'Andriamanitra hoe i Jesosy mihitsy le mana nirotsaka avy any an-danitra de izy mihitsy le teny tonga nofo koa. Zany tsara lavalava moa zany raha ho raisintsika daholo ny tenin'Andriamanitra amin'izany fa Jesosy ihany le teny tonga nofo de izy ihany koa le mana nilatsaka tany an-danitra de le divay ny rany. Ny ran'i Jesosy io amin'ny fantatsika fa rehefa mitaraina, menomenona moa zany ny zanak'Israely matetika tamin'izy nentina tany anefitra de mitaraina tamin'i Mosesy inona ny itondranao anay aty fa tsisy ninona aty, tsisy rano akory ary de mahagaga misy tendrombohitra foana eo zany zay
asain'Andriamanitra hoe kapohy amin'ny tena zay nentinao iny le tendrombohitra de mivoaka ny rano. Jesosy rehefa nanolotra ny ainy rehefa trobarana tamin'ny lefina teo amin'ny lanivony hozy izy dia rano sy rano mivoaka teo. Ka io rà sy rano io ilay fanavotana fanadiovan'ny Tompo antsika zany amin'ny fahotantsika. De io no notenenin Jesosy hoe ty ny tenako sy ny ràko atao fahatsiarovana azy zany zay mahatonga anazy hoe manasa antsika antony anaovantsika ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. De efa niseho zany hatrany amin'ny andro tamin'ny Abrahama tany zany tamin'ny andron'ny Melkisedeka averiko vakiana zany 520 Genesis 7:20 amin'naran'i Jesosy hoe ary tamy Melkisedeka mpanjakan'ny Salema nitondra mofo sy divay, izy io dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. De inona am'izay no tenenin'ny Melkisedeka 520 amin'naran'i Jesosy hoe dia nitso-drano an'i Abrahama izy ka niteny hoe hotahian'Andriamanitra avo indrindra anie ianao. Le Andriamanitra ivavahantsika zany de tena Andriamanitra avo indrindra. Io le hoe Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano izy lay niteny de ary zao rehetra zao nisy ny mazava, nisy tsika rehetra zao no nitenin'Andriamanitra. Io le Andriamanitra avo indrindra, dia Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany hozy izy. Fantatsika zany ka le Andriamanitra ivavahantsika zao zany dia Andriamanitra mpamorona nahary ny lanitra sy ny tany, isaorana ny Andriamanitra avo indrindra naverin'ny fandroany zay nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Zay zany Andriamanitra manolotra ny fahavalo tamin'ny Abrahama teo. Le isa 7telonjato io araka le fanazavana teo dia misy dikany fa Andriamanitra manolotra ny fahavalo. Rehefa mandroaka ny asan'ny maizina zany tsika, mandroaka ny asan'ny devoly koa dia tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika. Hozy Jesosy hoe ataovy amin'ny anarako daholo ny zavatra atao rehetra, fa tsy mahay manao na inona na inona reo raha tafasaraka amiko. Ka dia zay mahatonga ny hoe roahana amin'naran'i Jesosy ny devoly fa tsy hoe amin'ny hery sy ny fahefantsika na manana mpinoana be ary tsika, fa mila atao amin'ny anaran'i Jesosy zany de le anaran'i Jesosy io le hoe mpanjaka ny fiadanana, mpanjaka ny fahamarinana. Zay zany ilay Andriamanitra ivavahantsika ary Jesosy Kristy zay nanolotra ny ainy sy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. De arak'izay raha mino ianao, io zany apetraky ny Tompo foana, izy zany tsy mba manery zany Jesosy, fa raha mino ianao hozy izy dia ka manaiky hoe handray an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjy dia fotoana zany zao andraisanao an' Jesosy. Raha mbola tsy nandray mihitsy ianao zao ianao vao naheno hoe ay zany le Jesosy Kristy ity dia atoloro ny tenanao ho an'ny Tompo. Atoloro fa Jesosy dia tian'ny olona rehetra, tsy avy antso ny marina hozy izy fa ny mpanota hibebaka. De zay koa raha variana, raha nierikerika tsika satria mahita ny zavatra miseho araka ny vavaka natao teo zany mahita ny maso mihaino ny sofina de mahita ny zavatra misy eran-tany, ny zavatra misy aty am'izao tontolo zao dia variana, mierikerika, lasa tsy mino intsony ary dia fotoana koa zany angatahana, ivavahana, iverenana amin'ny Tompo. Ka dia zay ny tenin'ny Tompo no manantsika ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Mbola mamaky ny teny moa zany tsika avy eo alohan'ny andraisana ny misy teny zay efa nanorenana ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Efa saika miomana sady ianao mba ho vakianao manokana koa zany le izy aorianan'izao fandraisana zao, fa ao amin'ny Korinthianina voalohany 1:20 no andraisantsika zany zay teny anomanan'ny Tompo ny fandraisana zao zany. De hanomana ny fandraisana tsika rehefa niomana ianao, efa natao batisa tamin'ny ranobe de vonona efa nambara teto araka ny tenin'ny mpanompo fa fahampatsiahivana matetika fa isy zany ny fandraisana androany ka dia raha vonona ianao dia omany ny teny, ny mofo sy ny ranom-boaloboka zay anaovantsika am'izao famantarana zany. De alohan'izay zany hivavaka tsika, hitsangana tsika hivavaka. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia fotoana zany zao ahafantaranao fa ay le Andriamanitra io zany tena tsara ary mamindra fo, ary raha variana dia verenan'ny Tompo fa mba tsy ho tara, mba tsy ho any amin'ny elo, any zany no
ihaonantsika amin'ny tompo fa misy ny elo, mila mino koa zany tsika fa misy ny elo de misy ny fiainana mandrakizay izy omanin'ny tompo antsika. Vavaka antsika tompoko. Eny Tompo, eny ry Andriamanitra iray, Jesosy Kristy, misaotra anao zany amin'ny teny, ampahafantarinao ny sitraponao, tianao zay hiady tokoa satria zany no iantsonao anay Jesosy. Zany no ilazanay ny teninao zao fotoana zao de noho ny iraka ao Jesosy, maniraka anay ianao hanambara ny olona rehetra ny fahatsaranao, ny famarinanao ary ampahafantarina fa Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery ianao. Ianao le Andriamanitra mpanorona zao rehetra zao, ianao le tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Ianao tokoa lay masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, henoko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Ka de misaotra anao zay tompony amin'ny teny, ianao maniraka ny teninao ho aminay le teny tonga nofo de Jesosy Kristy. Ka androany Jesosy, raha misy aminay, raha misy amin'izao fotoana zao manaraka izao fotoana zao na mivantana androany na mihaino amin'ny enregistrement manaraka ka vonona handray anao tompo sy mpamonjy de hiaino ianao any an-danitra mamindra fo tompoko. Eny afaka manaraka ny bavaka fo ianao zany zay fanoloran-tena raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ka dia hivavaka tsika ho fanoloran-tena. Eny Tompo manolo tena manao ny tenako ankehitriny. Mahatsapa fa ianao tokoa le zanak'Andriamanitra, ianao le nandrotraka ny ranao soa teo amin'ny hazofijaliana, hanadio, ampy manadio ary tsy mijery ny fahotako sy ny fahadalako rehetra fa mamela heloko mamindra fo. Ka de diovy amin'ny ranao soa Jesosy, raiso ny mpanomponao ankehitriny fa handray anao, hanaraka anao, handray anao ho tompo sy mpamonjiko amin'ny fiainako rehetra. Ka dia raiso ny zanakao Jesosy fa vonona hanaraka anao. Tahak'izany koa tompo, raha misy variana reraka mierikerika tamin'ny fomba sy ny zavatra misy ety amin'izao tontolo izao nefa velona hanolo tena ho anao mba tsy ho avy tokoa ny fitsarana ka ho any amin'ny elo, fa hiverina aminao mba te hahihana aminao any an-danitra any amin'ny fahatsaranao. Dia mamindra fo koa ianao, mamela heloka fa tsy tianao tokoa ny hahafaty ny ratsy fanahy fa ny hiverenany aminao. Ka dia raiso ny mpanomponao raha vonona tsy hanara-dianao ankehitriny. Ka dia diovy izay tsirairay avy amin'ny ranao soa, sasao. Ka raha handray tokoa zay handroso amin'izao fanasana izao koa efa niomana de ianao manamarina ary indrindra hanamasina ny famantarana. Eny Jesosy zao de famantarana ihany satria ianao no manasa anay. Ka dia marino zany mba tena hanadio anay Jesosy, ny ranao tokoa no hanadio ary ny tenanao hanavao anay tsirairay avy. Ka de misaotra ny amin'ny fiasanao, misaotra amin'ny teny rehetra, misaotra amin'izao fotoana izao mahasimbo sy hamarino zany ho voninahitra sy anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia, amen. De ho raisintsika zany ny teny ao amin'ny Korinthiana voalohany, toko faha 1 manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo nandraisantsika anazy hametrahantsika zao fanasana ataon'ny tompo zao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana aroy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piavany. Amen. Dia raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko. De toy izany koa ny kapoaka, ny ranom-boloboka dia nosotroina
amin'ny anaran'i Jesosy. Ivavakantsika Tompo a, sady misaotra ny Tompontsika ny amin'ny famindram-po, ny amin'izao fanasana manokana zay nomena antsika izao a, ary indrindra ny famarana ny fotoana sahady zany a. Ivavakantsika Tompo. Eny Tompo, i Jesosy Kristy Tompo, faly zay a ny amin'ny fanasana nataonao indray androany tanteraka zany a, de isaorany anao satria ianao mandamina, mandrindra ary mahatanteraka ny fotoana rehetra. Eny Tompo, voninahitra sy naranao zany ary indrindra misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao. Ary zany tokoa nataoko fahatsiarovana satria mahatsiaro ny nanoranao ny tenanao tokoa zay a teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao tokoa ilay kapiteny miady ho anay tokoa ny amin'izao zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao ety Tompo a, ka de ianao manafaka anay tsy ho hiditra any amin'ny elo any andavaky ny elo tokoa any amin'ny farihy miretrako a, fa manavitra anay foana ianao a amin'ny ranao soa. Narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana ka de adio zay fa tena ho hafakely koa, sasao zay tsirairay avy a ho afa-pahotana tokoa. De tahaka izany koa Jesosy ny tenanao zay nomenao Jesosy a, noraisinay a, nohaninay androany a dia ho tanjaka koa zany ho hery, fahasalamana, hanala ny rofo rehetra ianao a, hanala zay tsy anao rehetra amin'ny tenanay a, fahaliaranao no hikoriana ao anatinay. Ny tenanao Jesosy no tanjaka sy ho herinay manomboka izao a, ka de hitary-dalana ianao, hanontsaina, hanome anay a ny fahalalana koa, ny fanahy fahatakarana efa nangatanay teo a, de hitoetra ao aminay tokoa araka ny teninao fa eo aminareo mandrakariva mandrakizay ary indrindra ao anatinareo. De misaotra Tompo a satria eo aminay tokoa ianao a, tsy mamela anay ho irery, tsy mamela anay ho kamboty, fa ianao tokoa rehefa tia de tena tiana ianao hatramin'ny farany. Misaotra Tompo a, tehirizo zay Jesosy, tehirizo zay satria raha ny tena marina tsy mahatana anao fa tehirizo eo ambany elatrao a, ary le tananao tsy ho fa mahavonjy no mitantana anay. Ny sofinao tsy lalo-dalovana fa tena mandre, ny vavaka tsirairay avy a de heno vavaka ianao Jesosy, tsy amin'izao ihany a fa amin'ny fotoana rehetra zay efa nanolo-tena teo Jesosy a de hitady anao, hazoto hitady anao a, hazoto hiverina aminao a, amin'ny fandrosoana, famakiana ny teny, amin'ny fanoloran-tena, hiala amin'ny faharatsiana, fahotana rehetra, ka handroso hitady anao a amin'ny ataonay, amin'ny alehanay, ary indrindra ianao maniraka anay. Araka ny teninao fa raha fanandray anao zay dia irahanao a hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra, ka dia ampio zay Jesosy a, aizanay mijoro manambara ny fahatsaranao de ny fiainanay tokoa ho filazantsara, ary ianao no torianay a satria ianao no tena filazantsara sady tsara manao ny tsara, ka dia miasà ianao Jesosy a asehoany voninahitra ao amin'ny fiainanay koa hatramin'izao komandrak'izay raha ny tena marina tokoa, tsy mahay mivavaka izay fa ianao lay mivavaka mandoalika eo andretrehan'indray andro aman'alina any an-danitra any a, amin'ny anaranao no naovanay izany vavaka rehetra zany a, ka de misaotra Tompo a, voninahitra ho anao irery ihany a, de araina mandrakizay ny anaranao Tompo. Misaotra Jesosy, alleloia, amen. Amen. Dia afaka mipetraka tsika, misaotra ny Tompontsika tanteraka ny fotoan'androany dia voninahitran'Andriamanitra zany a, dingane ny Tompo hiasa amintsika tsirairay avy a, raha sitrapon'ny Tompo zany a dia amin'ny heriny tahak'izao amin'ny 8 ora alina moa zany aty Eropa no naovantsika ny fotoana fampaherezana, fitondranam-bavaka, ny fotoana fandraisana de indray mandeha isam-bolana. Amin'ny ankapobeny zany aloha amin'izao dia eo amin'ny herinandro faharoa amin'ny volana eo no anaovantsika anazy a eto amin'ny YouTube satria ny herinandro voalohany a dia atao mivantana ao amin'ny WhatsApp zany a, amin'ny eran-tany koa. Ka dia manao velomanareo zay a, zay mianadahy raha sitrapon'ny Tompo, raha mbola sy tonga ny Tompo mandray antsika dia amin'ny heriny tahak'izao zany a mihaona eto indray tsika, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany a. Veloma Tompoko, alleloia, amen.